Eny ary tonga amin'ilay vidéo faharoa indray tsika ato amin'ny mise en forme conditionnel. Teo aloha tsika niresaka momba ny chiffre, fa izao indray tsika hiresaka momba ny texte. Ankoatran'izay aloha izany ho an'izay vaovao mpanaraka ny fitoan'asa dia ao amin'ny description lien ho anareo raha te hijery ny vidéo efa vita rehetrarehetra. Efa misy lien ao anaty description dia afaka jerenareo tsirairay daholo ny vidéo rehetrarehetra izay efa vita atao anatin'ny chaîne. Andao ary ho jerevantsika ilay hoe ahoana ny fanaovana mise en forme conditionnel miresaka soratra fa manasantsika tany hatrany hisabony ato anatin'ny page mba hamporisika anay hanao foana ity vidéo ity dia makasitraka anareo sady misabony dao ary. Dia tahaka an'izao indray zany ilay mise en forme mahakasika ny texte dia izany hoe efa manomana zavatra ato foana rehefa manao explication ohatr'izao dia tonga dia ho jerentsika efa nisy zavatra préparé kely ato. Raha ohatra zany ohatr'izao manana liste nominative nareo dia misy lahy sy vavy ilay izy dia tianareo avahana hoe iza ny lehilahy amin'ireo dia iza ny vehivavy amin'ireo. Mazava ho azy fa ity no ahafantarana anazy ilay F sy ilay M ity, fa ahoana ny jerevantsika hoe tonga dia vana mihitsy ny lokon'ilay izy. Dia ndao ary izay ilay tsony hoe mise en forme conditionnel zay. Sélectionneko ilay izy resaka texte ity sélectionneko ilay izy dia maka izako ato amin'ny mise en forme conditionnel dia eto amin'ity ilay voalohany ity dia midina aty amin'ny farany ambany aty tsika ty amin'ilay hoe autre règle. Rehefa tonga amin'ilay autre règle tsika dia misy karazana zavatra miseho ohatr'izao tsy ity ilay voalohany ity kitihana fa ilay faharoa ato amin'ilay hoe appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contient. Amin'ny manaraka tsika hanazava an'ireto ambon'ireto fa ity aloha no concerné antsika androany. Vita izay dia miditra ato nareo eto amin'ilay hoe valeur de la cellule aty dia mazava ho azy ato amin'ilay texte spécifique dia ato amin'ilay rubrique manaraka contenant dia ny tsika zany eto izay misy F izay misy F nolokontsika dia efandraitsika ho ataontsika indray M. Vita izay dia ato amin'ilay format kitihanareo eto indray tsika efa hitantsika atao amin'ilay vidéo numéro 1 ao amin'ilay ina moa mise en forme conditionnel 1. Ohatra hoe ataontsika mavomavo izay fille rehetrarehetra afaka manisy bordure spéciale koa nareo tsy haiko izay itiavanareo anazy. Ohatra hoe ataoko menamena ohatra ny bordure an'izay fille rehetrarehetra afaka ataoko ohatr'izao. Dia ny polisiny koa afaka ovanareo izay tianareo mihitsy arakaraka an'izay configuration mety aminareo ohatra hoe ataoko hoe mangamanga ohatra ny lokon'ilay soratra dia manindry ok ako dia avy eo dia manindry ok indray mandeha rasy fa misy erreur kely contenant F atoka azafady mbola adiny kely ilay F izay misy F dia avy eo ok amin'izay tonga dia hitanareo zany izy ireny ao raha mijeritsika dia izay fille rehetrarehetra dia tonga dia nataony mavomavo. Ndao indray ireo ambony ohatrany hoe tsy tiako ataoko ohatr'ireo le lehilahy zany dia afaka sélectionneko nefa ataoko hafa ohatra ny lokon'le masculin sélectionneko dia mise en forme conditionnel ty le voalohany ty midina ty amin'ny autre règle dia ity faharoa ty aty valeur de cellule dia ataontsika texte spécifique dia avy eo dia contenant izay misy izay misy inona moa izy izay misy M. Miditra indrayntsika ato amin'ny format ato amin'ny polisy afaka ovanareo ny lokony izay itiavanareo anazy mihitsy dia atao amin'ny contour tsy voatery ho asiana fa mba hatondroko anareo fotsiny ohatr'izao le fanaovana anazy asitsika ohatr'izao izy iray manontolo asitsika ohatr'izao ny bordurany remplissage afaka ataontsika ohatra hoe ataontsika maitsomaitso indray ny remplissageny dia manindry ok ako dia ok amin'izay dia ireo le izy izay masculin rehetrarehetra zany dia nataony ohatr'izao nareo afaka misafidy couleur tsara fa ity moa zany ohatra ny somary mamaika kely dia ohatr'izao le izy afaka misafidy couleur tsara nareo amin'izay itiavanareo anazy ato indray tsika andao indray andray ohatra hafa tsy voatery hoe izay ihany ny ampiasana ilay texte misy be da be mihitsy ato dia miditra ato amin'ny autre règle dia ato dia texte spécifique eto indray tsika afaka ataonareo hoe izay manomboka na izay miafara ataontsika hoe izay miafara amin'ny A ohatra izay miafara amin'ny A rehetrarehetra atao hoe na koa ary mbola mety ihany koa izay miafara amin'ny na rehetrarehetra ataoko vako couleur hafa ataontsika hoe ataontsika menamena tsy haiko rovinareo mety mila an'izany fa raha misy ka ilanareo azay zavatra dia azonareo atao dia ok reo ny teny miafara amin'ny A rehetrarehetra na ndray ohatra hafa indray tsika ato dia ty règle ty dia ohatr'izay mino fa hainareo tsara izy raha miverimberina ohatr'izany dia commence par izay manomboka ataontsika hoe izay manomboka amin'ny M ohatra
Izay manomboka amin'ny M ndao ataontsika ohatr'izao ny formany, ndao ataontsika mavomavokely dia OK. Ireo zany manomboka amin'ny M jereo tsara Mikael sy Mirantsoa. Le ray farany ary sisa raisika mise en forme conditionnelle dia ato dia autre règle texte spécifique dia ato ne contient pas, tsy misy ohatra hoe inona ny teny tsy misy R ohatra izay tsisy R, dao ataontsika hoe qui ne contient pas de R, fa tsy voatery hoe izay afarakaraka an'izay ilainareo no atao dia ndao ataontsika hoe izay tsy misy R ao andao lokontsika amin'ity loko ity dia avy eo dia manindry OK tsika dia OK. Ireo zany teny tsy misy R ao, rehetra zany misy Voary, Patricia, ireo zany misy R, Anjara, Sandra, tonga dia efa marina avy hatrany dia anjaranareo misafidy hoe aiza ho aiza amin'izay ny ilaiko amin'ny logiciel izay ampiasanareo. Zay mbola tsy tapitra ity fa mbola isany video manaraka ivokako ohatran'ity resaka mise en forme conditionnelle ity mety video efatra eo ilay izy vao vita fa manasa antsika s'abonner foana mba ho azonareo ilay video manaraka efa nisy iray talohan'ity afaka mijerinareo raha mbola tsy hitanareo ilay mise en forme talohan'ity resaka chiffre. Makasitraka indrindra. Zay indray ary amin'ny manaraka indray.